Barea sy Black Star miandrandra fandresena trano ny malagasy. Antananarivo, fianakaviana dimanjato no mpialokaloka na refugiera mpivavahana. Fiakaran-drano vokatry ny rotsakorana, olona 3 no maty vokatry izany. Ny enimpolo isanjaton'ny mponina eto an-drenivohitra no mipetraka amin'ny trano tsy zarizary, zara raha misy isitriana. Latsaky ny 20 isanjaton'ny mponina no mahazo rano fisotro madio, hoy ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Potika ny firenena, sahirana ny malagasy. Aty amin'ny taona 2024, mbola ny 20 isanjaton'ny mponina no afaka misitraka rano fisotro madio, raha izay fotsiny no resahana. Goavana ny fampotehana satria kajy politika ho an'ny fitiavam-pahefana no misy eto, fa tsy fijerena tombotsoam-bahoaka. Fototra ifaran'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana tany-tandalana, saingy na lalam-pandrenana nataon'ny fanjakana ankehitriny aza, tsy hajainy, ary efa mandeha ny fikonokonona na anaovana fitsapakevim-bahoaka, anovana izany lalam-pandrenana izany, izay irosona amin'ny taom-pitondrana fahatelo, hoy ny filohan'ny antoko politika vahoaka amiray. Lalam-pandrenana efa natao azy, saingy tsy mahafapo azy, ary itsakitsainy, hoy ny fanehoan-kevitra. Lavitra ny fandrosoana ny firenena, raha mbola izao fitondrana eto amin'ny firenentsika izao no mitohy, hoy hatrany i Alphonse Rakotondrainy be. Anova lalam-pandrenana. Io ary lalam-pandrenana inge tsy izy ihany inge nanao an'io lalam-pandrenana io tamin'ny taona 2024. Izy ihany nanao an'io lalam-pandrenana io. Dia tatitry tsara amin'izany. Natao mesurena, nirefesina amin'ny tena lavany sy ny sakany izy. 10 taona sa 4 taona dia efa mahazo milotsaka filoham-pirenena. Natao anazy mihitsy ange. Dia amin'ny 2024 izy hiditra 3e mandat, hiditra fahatelo hitondra ny Madagasikara, tsy ao anaty lalam-pandrenana zany. Inona moa eto Madagasikara, ty Madagasikara ty inona moa no lazaintsika hoe ampandroso a Madagasikara, nefa zao Madagasikara lalàna tsy misy, tsisy lalàna nge eto e. Mandainga azy miteny hoe misy lalàna eto, na miampita arabe ianao tsy misy lalàna zany, miampita anao dia debita anao dia eny amin'ny arabe, izay tianao impitana dia impitana. Mandeha anao voan'ny arabe, tsisy matony zany. Vao mandona anao dia volanao mandehandeha, hozy volanay mandehandeha tena hozy nyfanitenena, volanay mandehandeha. Ka hitrereto amin'izany, zany hoe Madagasikara no androso. Taorian'ny fanonganam-panjakana taona 2024, adevitra nandritra ny 12 taona ny tantanany mpitondra amin'izao fotoana any Madagasikara, ny mikasika ny rafi-pitantanana tena mety amin'ny Madagasikara. Tao ireo laza fa mila miverina amin'ny rafitra fokon'olona, toy ny tamin'ny andron'ny Ratsimandravy isika. Ny forona daholo nanomboka taty amin'ny taona 2024, ireo karazana fikambanana sy vondrona politika nalaza, izay mivohy ny fanorenana ifotony, tahaka ny RMTF na ny rodoben'ny malagasy ty tanindrazana ho an'ny fanorenana ifotony. Teo ihany koa ny antso fanavotam-pirenena na ny AFP, teo ihany koa ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena na ny DFP. Hatramin'izao dia azo lazaina ho mipetraka ho ivo na adevitra politika io resaka rafitra tena mety amin'ny Madagasikara sy ny malagasy, satria hoe ananantsika ny harem-pirenena samihafa, na ankibony tany, na an-dranomasina, na ambony tany sy ny hafa, saingy olana ny rafi-pitantanana izany noho ny fifehezan'ireo vahiny sy ny olombitsy azy. Tsy adevitra fotsiny fa ny fomba fitondrana sy fitantanana ataon'ny mpitondra no olana, hoy ny fanehoan-kevitra. Tsy mahagaga e, zay aloha dia atao an'izay mihitsy. Tsy mahagaga raha ohatra ka ohatr'izao tanàna, ohatr'izao Madagasikara, satria na ny filoha ara dia misoratena ho frantsay. Ny filoham-pirenena io dia nisafidy manokana ny hoe ho frantsay satria atafitany zanany izy ampisondry tany zanany ampahay ny zanany, atafasodra kokoa ny zanany. Le zanaka malagasy ireo zany inona tsy ampianatra ny zanany any amin'ny sekoly malagasy mihitsy izy akotra. Ary ny sekoly malagasy tadidio tsara mihitsy fa nopotehina nge sekoly malagasy. Zao fotoana zao nge tsy misy tsony zany instruction civique sy éducation morale zany, tsy misy tsony zany amin'izao fotoana zao any ampianarana. Any ampianarana zay tian'ny ankizy hidirana dia miditra sy mivoaka izy dia mivoaka. Tsy misy discipline tsony. Madagasikara no tafasotro tamin'izany, ny fijerena ny économie.
inona ny économie malagasy, inona ny zavatra mandeha amin'loatra vary ary efa tsy voavidy bahoaka vary ange zao efa mandeha amin'ny kapokana ino ty anarany madiko de rehefa kelikely kapsily de tsy fatatratro ny fandehatry zeny de jerenao koa ny anana ake isainy zany ary zato zany anankiroa lasa firenena baranainy ary miroso makany amin'ny fampotena tanteraky Madagasikara amin'izao ary tsy mahagaga ny adevitra mitranga sy ny fanoerana mafy mahazo ny mpitondra ankehitriny satria faharavana sy fampotena no miantra amin'ny fiainam-bahoaka tsy mba misy vaovao tsara mampalaza any Madagasikara fa ny adalan'ny sampitondra na arem-pirenena mivoaka ny sokosoko ka tratra any ivelany. Fokotany efatra miteny lasibatry ny fiakaran'ny rano vokatry ny rotsakorana omaly ho an'ny komina Ampitatafika dia ny fokotany avaratetezana sy Ambomangidy ary ny fokotany Ampitatafika vaovao sy Tsimbohitra. Ny fahavakisan'ity fefilo eto Anjanamaitso Ampitatafika ity no tena nampitombo ny olana efa nisy amin'ireo toerana iva ao amin'ity komina ity. Vokany 8,700 sy arivo no traboiny, 1,20 no isan'ny tranondrava ary zazavavy kely iray 7 volana no maty vokatry ny tsy fahasalamana no fiakaran'ny rano ka ny komina Ampitatafika no niantoka ny fandevenana izany ny ariva teo raha ny vaovao azo. Eto amin'ny tany nototofana Ampitatafika ity no nametrahana ireo traboina miisa 8,700 ireo amin'izao. Atreny Antendakely no fetran'ny rano ao an-trano ho an'ireo trano izay miorina ety amin'ny fokotany Anjanamaitso. Tena fendrano tena trany amin'ny Antendakely mihitsy ny rano any Anjanamaitso. Ny avy eo komina sy avy eo fokotany nampiatsana iteny miakara fa miakatra be ny rano nanomboka tamin'ny maly atoandro. Tany Tsimbohitra ny tranonay fendrano be dia tsisy azo idirana mihitsy. Misy ny fefilo vaky, le fako anaty rano dia mitsetsina Ny rotsakorana tamin'ny sabotsy lasa teo no tena nahatonga ny fahavoazana efa nisy ny fanamafisana nataon'ny komina tamin'io fefilo vaky io saingy tsy nahazaka rehefa nibosesika ny tosiky ny rano vokatry ny rotsakorana. Ny komina avokoa no miantoka ny jiro sy ny rano ho an'ny reto traboina ireto atreto aloha raha ny fanazavana izay nentiny eo anivon'ny komina Ampitatafika. Ny fiakaran'ny rano tamin'ny sabotsy no natonga an'izay moa izay atao hoe tena niakatra avy dia avy mihitsy ny rano tamin'ny sabotsy ariva sy ny alina manontolo iny dia avy hatrany dia nitady toerana satria teo aloha teny amin'ny 16 falearivo no nanaovana ny nametrahana ny rotrabona dia ao akatoky ny examen ny ankizy dia nitady toerana avy hatrany be ny tanàna dia tetsy amin'ilay tany totorana no nametrahana ny rotrabona ary ny fampiera tamin'ny tompony izy dia teo avy hatrany no nandray andraikitra izay mba nitady hoe inona ny atao nalefa ny rano avy amin'ny bombonina nalefa ny jiro izay hofain'ny komina manokana dia avy eo tonga ny BGRC nametraka tanty dia nanao ny fandaminana rehetra ny alina tontolo. Misy foana ny ataonay hoe fihitsenana vahiny izany hoe milohan'ny orana dia efa mitady hevitra foana ny be ny tanàna na tsy ao anatin'ny budgetnay ary dia mitady hevitra izy mikaroka lalam-bola ahafahana manao kurazana kanalina amin'ny alalan'ilay nimo reny no anina dia mampiasa olona manjatony mihitsy izay amin'izany ao anatin'ny 3 herinandro na 2 volana eo mihitsy ary mba ahafahana mitsinjo an'izay nefa moa le orana tena hita mihitsy ny heriny dia tsy voatazony tsy voatazony. Ny fefilo dia afaka ny fefilo eny Ambodava sy Anjanamaitso izay misy trano 420 ao anatin'ny fokotany Ambomangidy ny tranon'ny rodana. Ny ao fokotanina Tsimbohitra 720 ny tranon'ny rodana. Tsy nisy ny enana fohy fa nisy kosa ny zazakely anankiray izay nidosony fahafatesana no tsy fahasalamana angamba na fefilo miisa roa no vaky raha ny fanazavana dia ny fefilo eo Ambohidava sy ny fefilo eto Anjanamaitso. Manao antsoavo amin'ny fanampina manoloana izao voina mitranga ho an'ny mpiray tandrazana izao noho izany ny ben'ny tanàna satria sahirana arabola ny komina manoloana zavatra mitranga tsy ampoizina tahaka izao na dia efa misy aza ny teti-bola natokana ho amin'izany ho fiatrena izany. Goavana ny fahavoazana ary avo roa endry noho ny olana teo aloha ny fahavoazana tamin'ity indray mitoraka ity ho iatrany ny ben'ny tanàna. Saika dibo-drano ireo faritra manodidina ny rano sy toerana iva teto Antananarivo renivohitra
sy ny mandidina tamin'ny farany herinandro iny. Maro ireo fefilovaky raha ho amin'ny faritra Analamanga manokana, eo ohatra amin'ny fefilohan'ny Mamba, Ambohimangidy Ampitatafika, ary favakisa amin'ny fanangonandrano ao Sandandrano. Vokatra izany dia zaza mianadano maty andrano ny sabotsy hariva lasa teo, tao amin'ny fokontany Akadivola, commune Ambohijanaka. Zaza 17 taona no namony ainy. Ny sabotsy atoandro no lasa ny rano teny any Tanandrainy ireo zaza ireo, ka ny sabotsy misasak'alina vao hita ny razana voalohany, 20 minitra tao aorian'izay vao hita ny zaza iray raha ny fanazavana. Tamin'ny fitofito sasany teo niavy ny orana tamin'ny 5 dia zareo nidina tany ambany tany dia niandro ny orana nitsahatra, dia rehefa nitsahatsahatra ny orana tamin'ny fito sasany dia niakatra izy telo mianaka. Rehefa tonga teo amin'io toerana eo ambany eo tazantsika eo dia ao amin'ny sisiny ao misy laka ao dia io laka io no vaky dia ao mamoana izy telo mianaka nandalo teo no vaky ny laka dia lasa ny rano tany. Izay moa ny vaovao nisy ny hafarany zaza anankiroa maty isaoran'Andriamanitra aloha fa mba avitra ihany koa ny rainy. Amin'ny tamin'ny 7 latsaka tany ny hita ny zaza anankiray, dia tany amin'ny 12 latsaka tany ny hita ny anankiray. Mariko moa fa mianadahy izy ireo. Dia nentina tany amin'ny CSB de Bojanaka dia vita amin'ny consultant-ny dokotera dia nentina nakatra taty amin'ny trano misy indray aman-dreny. Aloha zany raha zava-nisy tamin'ny sabotsy hariva teo amin'ny tany valy teo le sifflet nandeha zay moa vahoaka atao badika miara-monina amin'ny olona ety any. Dia hoe fa inona iny izy fa zay tsy nahita maso zavatra efa olona mila vojiny no hitanay dia hoe avy any ambany any harivariva zany reo telo mianaka. Dia sy avy any harivariva reo dia le zaza ray aloha nampitany le ray vavy. Dia haka le raika lahy amin'izay izy lasaka tampoka le Sandandrano tato vaky. Dia amin'izay nitaitra le raika vavy efa tafita dia izay lasa ny rano tany izay. Efa ampitadavana izay le zaza rehefa eo. Mariana fa naharay anto tamin'ireo fokon'olona teo anivon'ny commune, ka nahatonga azy ireo nidiny fotony teny an-toerana nitranga ny loza ho ihany ny fanamafisana. Nanomboka teo amin'ny tamin'ny fito teo no nisy antso fa miakatra be ny rano aty aminay amin'ireo tanàna izay misy tanàna maromaro eto amin'ny fokontany Ambohijanaka. Rehefa naheno izany ny tenanay dia nivoaka ny trano ary nandeha. Rehefa nandeha moa izay nijery dia hita tokoa fa dia misy ny ranobe izay tsy araka ny eritreretina nitosaka avy any ambony avany izay niteraka fahavoazana araka ny teneko hatramin'ny tetezana arany dia simba noho izany rano izany. Nidina ifotony ny tenanay rehefa avy eo rehefa nidina ifotony dia nisy ny fiantsoana amin'ny pompier satria nisy tanàna izay tsy maintsy nilana mpamonjy voina dia nidina ifotony ny antso'ny pompier, ny tany mitondra amin'ny pompier nakeny amin'ny izany toerana doborano izany. Rehefa tonga teny nefa izay dia ny antso indray nare antso indray fa misy zaza roa lasan'ny rano fa vaky ny fanangonan-drano Sandandrano dia niaraka indray nandeha ny entana indray nandeha nitondra ny pompier indray nandeha nikaroka ireo zaza izay lasan'ny rano ireo Nangataka fiara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ao an-toerana ny teo anivon'ny commune Ambohijanaka ny hanatsarana ny fanamboarana bassin eny amin'ny farian'ny Sandandrano io ary hijery akaiky amin'ny fanamboarana io fanangonan-drano Sandandrano io. Vokatry ny oram-baratra nisy nanomboka ny sabotsy lasa teo teto amin'ny faritra Analamanga. Nahitana takaitra goavana izany indrindra teo amin'ny fiakaran-drano ho an'ireo faritra manamorona ny renirano eto amin'ny Lemakatananarivo. Nahazo ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'izany fiakaran-drano izay ny faritra lalovan'ny renirano Sisaondy raha nitatitra navoaka ny BNGRC na ny birao mahaleo tena misahana ny loza voajanahary. Isan'ny voakasika izany tsy hafa Androibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanatikely Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Zato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahady-tokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitry Manjaka, Fiadanana, Ampangabe. Nisy ihany koa ny fahavakisany fefilohan'ny Sisaondy ilany avy tao Ambohidava Ampitatafika, Fokotany Ambohimangidy tamin'ny 3 ora sasany maraina teo hoy ny BNGRC. Raha mikasika izay fiakaran-drano izay
ho an'ireny rano sisaongy dia mahatratra roa faingo 5 metatra ny avony eo amin'ny Marijefin-Andramasina izay nahitana fiakarana aotra faingo 4 metatra ny rano tao anatin'ny 12 ora. Efa nahitana fidinana ny rano ary mbola hidina ao anatin'ny 12 ora hatrany, hoy ny BNGRC. Mahatratra 3 faingo 470 metatra kosa ny avon'ireny rano sisaony eo amin'ny Marijefin-Ampitatafika. Nidin'izany raha toa ka 4.7 metatra ny avony androany maraina tamin'ny 4 ora sy 10 minitra ary mbola hidina ato anatin'ny 12 ora izany. 3.20 metatra kosa no mifampitandremana amin'ny loko mena amin'ny refy ho an'ireny rano sisaony eo Ampitatafika raha nitatitra avy amin'ny BNGRC hatrany. Ho an'ireny rano Nikopa kosa 2.70 metatra ny avony amin'ny Marijefin-Ambohimanambola. Niakatra 2.7 metatra izany tao anatin'ny 12 ora. 3.20 metatra kosa no fampitandremana amin'ny loko mavo na loza manambana ho an'ny Ambohimanambola. Raha ho an'ny Marijefin Bevomanga kosa indray dia mahatratra 3.70 metatra ny avon'ireny rano Nikopa. Nahitana fiakarana aotra faingo 1.20 metatra izany tao anatin'ny 12 ora ary mbola hiakatra izany ao anatin'ny 12 ora raha nambaran'ny BNGRC hatrany. 4 metatra kosa ny refy ho amin'ny fampitandremana amin'ny loko mavo na loza manambana ho an'ny Bevomanga. Raha ho an'ireny rano mamba kosa indray, 2.50 metatra ny avony eo amin'ny Marijefin-Ambohidro ary niakatra aotra faingo 17 metatra izany tao anatin'ny 12 ora. Raha ho amin'ireo filazana rano miakatra ireo, ny reny rano sisaony sy Ikopa no efa nahitana fidinana ka mbola vinavinaina isy fidinana hatrany raha nambaran'ny BNGRC. Tatitra ny voakandroany tamin'ny 7 ora maraina. Raha mikasika ny tatitry ny fahavoazana navoakan'ny BNGRC kosa indray, faritra ray, distrika 3 ary komuna 4 ny voakasiky ny Orambe ny 12 hatramin'ny 14 Martsa 2024 teto amin'ny faritra Analamanga. Olona 3 maty, ny 2 tany Ambohijanaka ary ny 1 tany Ampitatafika. Tsy nisy olona naratra na tsy hita. 2.709 ny olona traboina na 2.709 tokantrano, ahitana 709 olona na 7.709 tokantrano ao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano, 700 olona na 210 tokantrano ao amin'ny distrika ny Antananarivo alohany, olona 10 izany hoe 2 tokantrano ao amin'ny distrika ny Antananarivo faharoa, 2.700 olona na 2.200 tokantrano ao amin'ny distrika n'Antananarivo fahaefatra, 4.905 olona nafindra toerana na 2.709 tokantrano mipetraka amin'ny toerana vonjimaika, 8.900 olona na 2.900 tokantrano ao amin'ny Antananarivo alohany, 2.700 olona na 2.200 tokantrano ao amin'ny Antananarivo faharoa, 5.404 olona na 7.300 tokantrano ao amin'ny Antananarivo Atsimondrano, trano 3.404 ny dibo-trano ary trano miisa 9 kosa no rava-tanteraka. Mbola isy trano moa ny fanavaozana tao arakaraka ny tranga hita hoy ny BNGRC. Manoloan'izany, entanina trano rehetra hitandrina ka anaraka trano ny toromarika omeny manam-pahefana ho an'ireo faritra rehetra voakasika ireo. Tsy mbola manginatra eto ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto amintsika, indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra. Raha ho an'ny komina Ambohijanaka manokana izao dia nahitana tranga nampalahelo satria tsena kely iray mivoaroba ka nahazoan'ireo jiolahavola mitentina 7 alina ariary vao tselakory izay ary nahafatesan'ny olona tao anatin'izany. Manoloan'izany dia tsy maintsy nampitomboina ny isan'ny mpitandro filaminana tao an-toerana mba ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny zavatra nisy farany teo zao dia izay niteraka vono olona ihany koa aloha satria dia nisy fanafiana tamin'ny andro sabo amin'ny amin'ny 7 sasany teo eo tsena kely izay tsisy afa-tsy vola 7 alina no nangalarina tao nefa dia nisy fahafatesana olona tamin'izany ireo mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmeria izay misy hatrany amin'ny 12 lahy
manampy ireo efa nisy teo amin'ny poste fixe ka efa mezaka mafy zahay ny amin'ny sy ny fandrimpahalemana ety anivon'ny commune izay anetana koatrany ny mponina eto anivon'ny commune mba hitondra karapanondro rehefa fantatra fa hotratra alina rehefa amin'ny fito mihoatra ka ivoaka ny trano tsy maintsy andeha dia mitondra karapanondro ihany satria efa nandray ny fanapahan-kevitra izay eto anivon'ny commune sy ny gendarme sy ny polisy ny amin'ny tandrona ny fandrimpahalemana eto anivon'ny commune Ralanambojanaka. Manao zany dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny commune fa tsy maintsy mitondra karapanondro avokoa izay olona tratra ariva eny amin'ny commune Ambohijanaka mba ahafahana manara-maso ny olona mivezivezy ao toerana sy mamantatra izay tena antony andehanana amin'ny alina raha ny fanazavana trany. Ny tondrana ny karapanondro amin'ny ariva sy amin'ny alina mba hafantarana hoe inona ny antony hivezivezena aty amin'ny tanàna Ambohijanaka mova mponina eto Ambohijanaka marina ianao mivezivezy amin'ny andro alina io satria rehefa tsisy karapanondro ny aminao dia tsy maintsy voatery mpitandro filaminana hitazona anao ary ianao fanadihadiana aminao amin'izay ka raha ohatra ka fantatra voaporofo fa mponina eo amin'le toerana ianao amin'ny alalan'ny karapanondro amin'ny alalan'ny adresy dia mba moramora kokoa hoe andao ary raha tena mponina eto ianao inona ny voanao ny trano dia andao ary jerena mihitsy aterina ny tranonao ianao hoe taiza marina ianao. Arak'izany dia ilaina ny vahaolana aingana sy matipaika eto amintsika mba ahafahana miady tanteraka amin'ny tsy fandrimpahalemana. Trangana ady tany no nahafaty ny Mora Fulgence niaran'ny fanendrika indray azy dahalo hoy ireo fokon'olona. Tao amin'ny fokotany Antanimora ambany, commune Anaidrano, distrikany Antsohi, faritra Sofia no nisy izany tranga izany. Olona roa no voalaza ho navandoza raha ny fanazavandreo nanatry maso. Nambolen'ny lehilahy iray akondro ny tanin'ny Mora Fulgence. Saika midiny lehilahy io anefa ilay tany nambolena akondro ka niaro ny tany ny tompony tany dia Mora Fulgence. Manoloana izany dia nitady hevitra andetehana ny tompon-tany ilay nikasa hivarotra ny tany raha nambara ny mpiara-monina. Nampiandry zandary ilay nikasa hamarotra ny tany raha ny fanazavana ihany. Tsy niaino sy tsy nino nambaran'ireo mponina ny zandary izay voalaza fa tsy nanana porofo teny am-pelatanana nilazana fa dahalo maro ny Fulgence. Nisy araka izany ny famonoana ny Mora Fulgence tamin'ny fomba feno abibiana nataon'ireo zandary hoy hatrany ny fanazavana. Ny antony namonoana Mora Fulgence mikasika ny hady tany na tsy mbadika izy io natao malazo nangalana zandaro ndeha hamonoana azy. Izy tela teo nenagna le vazaha io matiky fo io ambelako ke mino koragna azy bi zandaro tsisy agny porofo mba misy porofo mazava alegny amin'ny fokon'olo ino ny hantony tsisy zany masinteny izy amin'ny fanjakagna satria miara-miasa zare amin'ny fitadiavam-bola. Efa tonga ny commandant compagnie vaovao rombony malaky magnano fitoriagna dia ka masinteny izy dia manaraka azy igny am'izegny le zandaro hoe tsy afaka agnazava commandant compagnie satria izy mpokomandy dia tenin'le vazaha igny dia masigny dia tsy magnoporofo zany le commandant compagnie fa tonga dia mitifitry fô ary izy mbala managna fikasagna koa ny sasany 5 zareo fa voateny hoe fa tsy maintsy ivonoko fô ny ologno reo izy atako karaha n'le araiky igny koa fatesagna le nafily kisasin-jareo amin'ny tany kijanina fily namboleany leva katakata ke narovany ke izy koa fa narovany halany ary io avidiny koa tany namboleany katakata avidiny ke tafaran'izany izy nagnano koa ny somby nalainy koa narohony avy agny nagnafitra zandary tagny adrano izy. Zandary avy tagny adrano zahagna le homby mbola tsy avy an'le fankiagnanjare ke le famonoagna fily tsy izy mandoto miraiky amin'ny fokon'olo ampambolo mamelombady miveloma zanaka ke igny famonoagna azy fô za tsy mety azy misy porofo hafiky fô amin'izy nagnandrova kijanina fily namboleany katakata. Tsy nijanona teo amin'ny famonoana nefa fa nihitatra ny raharaha hoy ny vadiny maty. Nisy olo-kafa ihany koa ny gadra noho ny fanendrika endrehana. Za tegna malahelo marigny zaho amiadanjanako ary manjary zahagna koa volonay tao feliky raha volomanay. Avy izy nivonogny
amin'ny jalinay zany tena mampalahelo za izy natobory iny amin'ny raha tsy natany afa kisasy andavanandro ary leva zany teo hologno mihinagna an-tragnonay mboa ny volagninay ndesiny an-tragno anazy akagny mandeha mangala ro ampanihitry tsy vakigny za to te namalohanay nivatro nagnano dokany hely ta ny tsy vakigny nanihitry tsy vakigny ny roanjare tragnonay avy ny roanjare ny kikerindre sofiny anazy savalinay nangalarindre zany avy natandre zahay aby magnano rapport magnanigny ndesigny amin'ny zandary fitoriagna aminjare avy akagny tsisy asany satria zahay tsisy vola manjary tsisy asany raha avy akagny tsary misy asany zahay mitory zare nagnotragno tamin'izay zokiny leva radiry tsy nigadra izy tamin'izay olon-kafa nigadra ndraiky satria avy amin'ny vava ndraiky nampigadra le olon-kafa zany namany zanako nindesinjare tagny popoko am'izay zany tsy popoko zahay tena nangalanjareo vola ray tapitrisa ariary vola nalende taminay navidy ampotony vary navidy ampotony satria tsy sôma nandafy vary ampotony zahay tamin'izany tamin'ny iray ora maraina no tonga tao amin'ny fokotanina tanymora ireo zandary avy tao Antsohy tsy nampilaza ny sefy fokotany raha ny fanazavana trany ireo zandary avy any Andrano nampanatsona no nampilaza ny sefy fokotany raha ny fanazavana tamin'iray aligny gendarme Antsohy tonga teto taminay tsy nilaza tamin'ny sefy fokontany fô zareko aifanafantolo ny antso gendarme Andrano amin'izay nandeha ny antso fokontany laza izy taminahy tonga te zaho zaha raha an-tragno raha avy ta zaho nagnotony andre ino zavatra hitanà zavatra hitako olo maty azovy na fily ino koa zavatra hitanà agnatin'izany misy basy milandagna amin'ny kiboanazy amin'ny indrinany kartosiny bala aroa avy amin'izay vato gory zay zany zavatra hitako ty tsary naharigny izy nisy basy zany sezako tsy ninahy manao tsy nihinazy tsy riniky nagnano sara falaigna olo an-tanagna fa mo izy koa ke ninjiky njehiny andavanandro tsy ary nisy ary olo raha moni amin'olo tsy olo nihindrigny nagnino fa antragno ny raha lahy ary olo migaka toaka manay ny fisina kolokolo eo ambadiky ity raha ity ireo mponina ho iatrana izy ireo ato zahay malahelo amin'ny fahafatesagna marafilizansy matimaty foagna vonogny faritany amin'ny falaigna fanegnana le vazaha izy ny olo ratsy mandeha magnantso kolokolo amin'ny zandarma mandeha manampy isan-tagno agnatin'ny tagno araiky zahay nefatra fanjakagna mandeha to manampy zahay angalagna vola tsy agnohany mandeha 5 tapitrisa 4 tapitrisa miala amin'ny zandarma Andrano mandeha amin'ny zandarma Antsohy Ambalabe miala amin'ny zandarma Ambalabe mandeha amin'ny Maramila afa isan-karazany zare mandeha akato ary zandarma mandeha to agnatin'izany zahay mianakaby agnatin'ny tragno tifiriny biky bosy mamo jiaby mamy holo magnampidray tsy afaka mihetsiky avy zay vonogny faritany maty tena malahelo zahay amin'ny raha tazahay falaigna fa bohan-draha magnantô fô tsy mangalatra fô dirigna an-tragno vonogny an-tragno tifirigna an-tragno avela ndraiky basindre ndesy ndraiky blendre izy tsisy basy ary izy tsy dahaly fa olo mijaly zahay magnano fiaignanay fa andavanandro andrasana araka izany ny toy ny tiraraha ity fomba amampanao mampiavaka an'Ambohimanarina sy Antehiroka ny fitsapana marainy betsaka amin'ireo fikambanana misy eny an-toerana no mitazona ity kolotsaina ity fomba amampanao izay mitazona ny fomban-drazana sy ny soatoavina mamalagasy ho an'ny fihavanan'ny mponina avy amin'ireo vohitra roa ireo raha ny fanazavana enina taona katroka izao ny fikambanana Ambodivonina sy Ambohimanandray miray izay atevenina Tsararay sy Antanety Atsimo amin'izao fotoana tsy ny fahoriana ihany no anehoana firaisan-kina ho an'ireo mponina mikambana ao anatin'ny fikambanana amin'ireo fokotany voalaza ireo fa ny andavanandrom-piainana azy miantso ny vahiny monina eny Ambohimanarina sy Antehiroka ihany koa izy ireo mba anaza sy anaraka ny fomba amampanao izay misy eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ireo vohitra roa ireo inona moa hoe le fitsapana maraina betsaka ny tsy mahafantatra an'izany ankoatran'Ambohimanarina sy Antehiroka ny atao hoe fitsapana maraina dia ny raha misy havana raha misy namana misy mpiray monina idonina amin'ny fahoriana
de izay le mambo manarina nambo manarina sy anteroka lay fitsapana maraina mandeha mamangy ny tramanjo rehetra eto amin'ny tanàna sovohitra ambo manarina sy anteroka tompoko ny natonga n'le fikambanana fokotany efatra lasa nyvondrona atao anatin'le fikambanana ny andohany dia ambodivona sy ambo manandray miray ina fa rehefa resy lahatra reo fokotany manodidina anay ohatra fotsiny hoe atsara ray sy atanety atsimo de tonga manatevondarana anay izy ny am'fan'zany sotoavina ambo manarina sy anteroka ndrindrindrindra ao anatin'izao fahakalazana ny fahaen'ny taona anay izao tompoko hitanay fa be mivahiny mipetraka eto ambo manarina tonga noho ny fitiavana ambo manarina manokana manentana anao ampanajana feno zay rehefa mba misy ny voiny miantro eo amin'ny tany amamonina misy anao de mba ataoviny adidy tahaka amin'ny fanaona ambo manarina satria olona ifitenenan'izay manao hoe raha tiana onenana ho ny taninandrina ny satanandrina tsy maintsy ajaina aleo mba hanaja ny sotoavina mahamalagasy sy mahambo manarina nambo manarina sy anteroka isika menakavy nanamafy nisy olom-bavam-bahoaka andriamampandrotodosoa fa zava-dehibe ny fitazomana ny sotoavina mahamalagasy zava-dehibe ny fisina fikambanana tahaka izany eto amintsika manoloana ny faharavany sotoavina vokatry ny firoborobony teknôlôjia sy ny fandrosoana mitranga eto amin'ny firenentsika hoy ny fanazavana raha misy zany vona mahazo de isa maraina amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 maraina de amin'ny 10 maraina ny olona ny fokon'ny olona mankahery ary manolotra ny vary avety ho an'ny trapaorina ao anatin'izany ary misy ny pikambanany pikabary zay mame voninahitra sy mamaly kabary sy mampahery ny fianakaviana sy ny fiarahamonina an'izany ary eo koa zany no ilazana ny vaovao zay tokony ho ataon'ny vahoaka zany am'izany fanatarahana ny adidy zany ny tenanay moa ny tena koa de hatramin'izay ka hatramin'izao de isa maraina de tsy maintsy mifo maraina miaraka amin'ny fokon'olona sy ny vahoaka ary miaraka misy ireo na aiza na aiza na tsa na tanàna na didina amin'ny fahoriana zany na amin'ny fifaliana na misy mahaoran'ireo olon'ireo na ny voaka dia tonga foana ny tenanay ary anisa mampiavaka nyty fikambanana ty dia miroborobo fatratra fa hitanao izy mirona vo maraina na manjato ny amanjato ny hitanao maraina tena mahafinaritra maneho modely ho an'ny fiarahamonina reto fikambanana reto de mahitany reny ny hafa de manatevina amin'izany hoe afaisakina sy ny fihavanana zay zay tena mahafinaritra anao ary eo tsisy fanavahana na mahandro io na manana na mena na manga na mena na mainty na maramara fa tena mikambana anatin'izany fikambanana zany izany no midrika fa mirahina ny ponina ambo manarina sy ateroka ary fitaratra lehibe mihitsy ity fikambanana ity ary zay no mahatonga ny tena koa manohana ary mankahery an'izy ireo amin'izany adidy zay ataon'izy ireo an'ny fiarahamonina eto ambo manarina zany ny rarina de mba hitarina eran'ny Madagasikara izao fankarezana sy fiombonana izao satria zao ny mahakolotsaina ny kolotsaina satria ny kolotsaina no anisan'ny fototra ny fampandrosoana eto Madagasikara ary fantatsika fa ny firenentsika zao efa tena hoe sahirana sy somantra zany indrindra ny tokony ankarizy tokony fampaheritsika tokony rahiny isika ao anatin'izay tokony tsisy ny falonon'olonona sy ny hoe mandeha amin'ny tenany irery fa zao zany tokony siny ny fampimbonana ary taratra ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka ity fikambanana ity ka tonga ny tena ka name voninahitra ary name fanampiana ho an'izy ireo mba ahafahany mampiroborobo hatrany izao fikambanana izao tokony fitaratra ho an'ny rehetra ny firaisan-kinina aseho ny reponina ao amin'ny fokotany ambodivona sy ambohy manandray ary tsara raisy antanety atsimo ho hiatrany ity solombavam-bahoaka no sady ray aman-dren'ny mpiany fikambanana ity tena ilain'ny firenentsika ny fiverenana amin'ny fanajana ny soatoavana satria mitady ho-potika izany amin'izao fotoana izay hita taratra amin'ny fampitean'ny fiarahamonina misy ankehitriny ho hiatrany ny fanamafisam-panazavana fianakaviana miisa 500 no fantatra fa mialokaloka ara-pivavahana eto Antananarivo raha ny antotanisa voaray avy amina fikambanana silamo iray eto Madagasikara avy amina firenena maro tsy latsaky ny 12 ireo fianakaviana mialoka eto amintsika ireo ka isan'izany Pakistan tsy miasa ireo olona ireo eto Madagasikara fa noho ny antony ara-pinoana sy ara-pivavahana no ialokalovana eto ny fikambanana sy ny fianakaviana any amin'ilay fireneny no manampy azy ireo satria satra ny azahoany taratasy ahafahany miasa raha ny fanadihadiana hatrany 12 volana izao natongavany ity refugie ity teto Madagasikara tsy miasa izy fa mafehy tsara ny teny malagasy ny tenany Rofina za tonga aty Madagasikara akaiky any ray taona tapatra za ato 16 volana za ato Madagasikara zao indraindray olona zao ato ray taona indraindray olona zao ato 9 volana zay anana taratasy ato le UNHCR
Sidia lefa anaty taratasy za afaka apetraka eto Madagasikara. Misy ray bureau le Sidia ty le manamboatra le taratasy petraka ato. Hitanao ianao mahay UNHCR alefa taratasy ato fa ty le olona refugee fa ty le olona satria ty malahelo fa ty sarotra be rehetrarehetra petraka Pakistan ty tonga ty manampy rehetrarehetra mivavaka de le ty mamele taratasy le mipetraka eto manao asa ty misy problème be tsy afaka le mandeha le dalana te fa police satria le condition le taratasy any tsy afaka mipetraka tsy afaka manao miasa ato manampy sokonay rehetrarehetra manampy anao de mipetraka satria ohatra le ianao mahay le vola andavy petraka eto petrapetraka satria le vola indraindray alefa euro dollar fa manampy le cousin za manampy soko de ty mame vola de ianao mipetrapetraka satria efa condition ty hoe za tsy afaka manao miasa fa za tsy manao miasa za matahotra fa polisy miteny hoe efa ianao mahay efa za mandeha polisy teny hoe mangataka vola de mame vola na za maka vola aminao fa ianao mbola tsy afaka miasa de manina ianao miasa. Mahalona izany de nisy ny etsika nataony fikambanana silamo Amadia ho fanampiana ireo fianakaviana mialokaloka ara-pivavahana eto amintsika ireo. Akanjo, menaka, siramamy sy varo natolotra nandritra izany. Nilaza ny mpitarika ty fikambanana silamo eto Madagasikara ity fa etsika efa fanaon'izy ireo isan-taona izao rehefa volany Ramadany. Etsika izay atoana ny fikambanana tsy miankina avy any Allemagne raha ny fanazavana. Antony ara-politika sy antony ara-pivavahana any aminy no nanosika ireo olona ireo ialokaloka eto Madagasikara ho iatrany ty filoana fikambanana silamo Amadia ity. Il y a différents pays, il y a d'Afrique, il y a de Pakistan, un peu partout. Il y a au moins 18 pays qui les nationalités qui sont là. Ils sont presque à Tana. Certains sont en dehors de Tana, mais on peut dire 95% ici à Tana. C'est la situation politique ou bien la situation religieuse qui les a poussés à venir ici. Il y a bleu, il y a riz, il y a lentilles, différents lentilles, et il y a sucre, il y a lait, il y a l'huile. Raha ny fanazavana dia ny CDA etsy antotam-penaka no nanomeny lisitra ho an'ny fikambanana ka nahafanana ny olotra fanampina ho an'ireo mpialoka ara-pivavahana ireto. Rehefa avy eo amin'ny 10 rahalahy no fanandrina Ganay Barea Madagasikara izay ho tanterahinao Maroc ao amin'ny kianjan'ny Olosema. Raha tsy hivina moa dia nandresany Afrika foana ny Barea tamin'ny lalao natao farany teo ka nahazon'izy ireo mifandresena tamin'isa 4 noray izany. Araka ny fanadihadiana dia fahaizan'ny mpanazatra ny safidy ireo ekipa niatrika ny lalao no antony batana mifandresena tamin'iny lalao farany iny ary mbola manantena trano ny malagasy ny andreseny Barea ka ho tafakatra amin'ny dingana manaraka iadina ny amboareran-tany 420 raha fanehoan-kevitra. Telo sy ray io ngamany Madagasikara ary zareo aloha amin'izao hoe efa mety tsara ny lalaony efa nivoatra zany raha oharina ny teo aloha. Telo sy ray zany raha fahitako azy mety tsy halany atsika izy zany mety hitarika zany tsika efa mafimafy. Le mahay maka ekipa ny entraîneur. Le baolina raha izany tsy zay mbola maka Madagasikara foana. Eo amin'ny 3-0 eo baolina io zany raha mifamilavinana efa mivoatra ka fa mihamafy le gasy vita manao 4-0 zany efa mafy. Am'le boibakely voanizy ireny akosa mbola mafy efa nampiterina. Arak'izany dia manentana mpakafy baolina kitra rehetra eto Madagasikara ireto olona sendrana ireto anohana trano ny ekipa Barea mba ho rehareha amin'ny Madagasikara raha fanehoan-kevitra trano. Manasantsika zany nasika hijery anaraka foana lalao Barea. Manentana antsika zany mba hijery le baolina tsika zany amin'kehitriny efa mafimafy. Toa foana ny baolina kitra fa tsara ny kitra. Atsika zalahy zany manentana atsika rehetrarehetra mba andao hijery baolina raha reva aza miala amin'ny gasy na izy zany izy koa tsy nitsipitsipina taty amin'le boibakely taty amin'ny sisy tanàna dia nahay le.
nafana ny ady fiakarana amin'ny lalao famaranana ho an'ny fifanitsanana elite fédéral eo amin'ny taranja baolina lavalava lalao manasa-dalana ny fanondrana ny Kosfa izay nandresy ny ekipa Iskar tamin'ny isa 470 noho ny 10. Teo ihany koa ny FTM izay nandresy ny FTM tamin'ny isa 820 noho 20. Mafimafy fifandonana teo amin'ny FTM sy ny FTM ka voaterina moka karatra mena ny mpitsara. Tsy nampoizina kosa ny fahazahoana io karatra mena io izay nitarika na io any amin'ny faharesena hoy kosa ny mpanazatra ny ekipa FTM. Tena anisany mihitsy satria nanimba zavatra be da be le nazahoana karata mena iny satria zavatra tsy napozona mihitsy le raha resaka anina le zay tokony jerevana misy kika foana zany masony raha tomby mangarim-basy zany ny mpifananjana ny adversaire na afa-po ana moa zany zao ny lalonina sy ho an'ny TF Manakasina na dia nisy ary ny tanga tao anatin'le avant fitsipika ifampifenjana eny ambony kianja no tena tombony ho an'ny mpilalao na dia eo aza ny lesoka ho an'ny ekipa hoy kosa ny mpanazatra ny ekipa FTM izay ihany koa no paikady entina miatrika lalao famaranana izay ifandonana amin'ny Kosfa hoy hatrany ny fanazavana. Discipline zay no avantage tamin'ny premier mi-temps isy no anti-jeu kely madinidinika dia zay no nandraisany anazy zay manana tombony be satria zay manana ankizy tena vonona pare fa saminy ela misy lenay lakizinareo zany ny objectif anay man sy Kosfa piny ny tanjona anay dia mana stratégie manokana zay ny organisation ny technicien rehetrarehetra afatra kely dia oka ohatra amin'ireny lalao tamfile sy manjakare regny foana ny rugby elana le korotandrosana sy ny jeu de loyal sy ny manaratsy endrika ny tontolon'ny rugby. Araka zany dia ny ekipa ny Kosfa sy ny FTM no hiatrika lalao famaranana ho an'ity fifanitsanana top 12 champion de Madagascar elite fédéral ity ho an'ny taranja baolina lavalava. Nanao fanafiana anabaka ny Israelianina alina ka lasibatra tamin'izany ny hôpital Nasser tao Canyons atsimo ny faritanin'ny Palestinianina. Raha vatanteraka tamin'izany ny sampana vonjena tao amin'ny hôpital io raha ny vaovao. Isan'ny potika ihany koa ny sampan-draharaha misahana ny fandidiana araka ny nambaran'ny mpitsapo-panampy tao an-toerana. Tsy misy ahina ny hain'ireo marary tao satria efa nafindra avokoa ny 700 isanjaton'izy ireo. Na izany aza, tovolahy iray 40 taona vao avy nodidina no namoy ainy. Ankoatra azy dia maty koa ny tompona andraikitry ny Hamas iray, Ismail Baroum, mpikambana ao anatin'ny birao politika ny hetsika islamista. Izy mihitsy no kendrena tao anatin'ny fanafiana raha ny vaovao. Naratra mafy Ismail Baroum nandritry ny fanafiana anabaka nataon'ny Israelianina Trandy tao an-tranony ny talata lasa teo ka nentina notsaboina tao amin'ny hôpital Nasser kanjo izy zao maty zao indray. Etsekilany, nilaza ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena Israelianina fa fitaovam-piadiana voafantina no nanaovana iny fanafiana iny mba hanalefahana ny fahasimban'ny tontolo iainana araka izay tratra. Manararoatra ny foto-drafitr'asa sivily ny Hamas izay mampidi-doza amin'ny fomba feno abibiana ny mponiny Gaza. Mampiasa hôpitaly ho fialokalofana, anomanana sy hanaovana fanafiana mampiorohoro amin'ny fanitsakitsahana mivantana ny lalàna iraisam-pirenena ho hiatrany ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena Israelianina. Na dia teo azy izany fanamarina tena ataon'ny tafika Israelianina izany, nahafatesana sivily maro tao Hamas ny fanafiana anabaka nataony. Ho an'ny mponiny Gaza, mamadika tanteraka ny andraikiny ny tafika Israelianina. Nanimbazimba sy nanitsakitsaka ny tanteraka ny rariny sy ny lalàna iraisam-pirenena momba amin'ny mahaolona ireo mpiady Israelianina raha nanafika ny hôpital Nasser ho hiatrany ny talen'ny hôpitaly. Hatramin'ny niverenan'ny daroka bomba Israelianina tamin'ny 12 martsa lasa teo, mpikambana 4 tao amin'ny birao politika ny Hamas no maty ary Palestinianina 770 farafahakeliny tao Gaza ihany koa no maty raha nitatitra nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana ao Hamas.